Nomery toko fa 4. Ny nandava ny zanak'Isiraely tsy hiakatra hoeny amin'ny tany Kanana. Dia nanandratra ny feony fiangonana rehetra ka nitaraina, ary nitomany ny olona tamin'iny alina iny. Dia nimonomonona tamin'i Mosesy sy Arona ny Zanak'Isiraely rehetra, ka hoy ny fiangonana rehetra taminy: Inay anie isika mba maty tany amin'ny tany Egipta ihany, na Inay anie isika mba maty taty amin'ity efitra ity. Ary nahoana Jehova no mitondra antsika ho amin'ity tany ity ho lavon-tsabatra, ary ny vadintsika sy ny zanantsika madinika ho babo, tsy aleontsika miverina ho any Egipta va? Dia nifampitaona hoe izy andeha hifidy mpitarika isika ka hiverina any Egipta. Ary Mosesy sy Arona dia niankohoka teo anatrehan'ny fivorian'ny fiangonana dia ny Zanak'Isiraely rehetra. Ary Josoa zanak'i Nona sy Kaleba zanak'i Jefone izay isan'ny nisafotany dia nandritra ny fitafiany. Ary niteny tamin'ny fiangonana dia ny Zanak'Isiraely rehetra izy roa lakana na hoe: ny tany izay nalehanay nosafoina dia tany tsara indrindra. Raha sitraky Jehova isika dia hitondra antsika ho amin'izany tany izany izy, ka homeny antsika dia tany hitondra dronono sy tantely. Fa aza mihodina amin'ny Jehova ianareo, ary aza matahotra ny tompo-tany, fa hanina ho antsika ireo. Ny fiarovany efa niala taminy, ary Jehova momba antsika koa aza matahotra azy ianareo. Fa hoy ny fiangonana rehetra: toray vato izy roa lahy, kanjo ny voninahitry Jehova niseho teo amin'ny tranon'ilay fionana, teo anatrehan'ny Zanak'Isiraely rehetra. Dia hoy Jehova tamin'i Mosesy: mandra-pahoviana no hamotsy fotsiany ity firenena ity ahy, ary mandra-pahoviana ny tsy hinony ahy noho ny famantarana rehetra izay nataoko teo aminy. Hamely azy amin'ny arety mandringana aho ka hamongotra azy, fa hanao anao firenena lehibe sy mahery noho izy kosa. Dia hoy Mosesy tamin'i Jehova: dia ho reniny Egiptianina izany, fa ny herinao no nitondranao ity firenena ity nivoaka avy teo aminy, ary ho lazainy amin'ny monina eo amin'ity tany ity izany. Ary efa reny fa ianao Jehova no eto amin'ity firenena ity, ary ianao Jehova no hita mifanatrika, ary ny rahonao mijanona eo amboniny, ary ianao no mitarika azy eo aloha amin'ny andro rahona noho ny andro, ary amin'ny andro afo noho ny alina. Fa raha mahafaty ity firenena ity toy ny olona iray ianao, dia hiteny ny jentilisa izay nandreny lazanao ka hanao hoe: satria tsy zakan'i Jehova ny mitondra iny firenena iny ho any amin'ny tany izay nianianany taminy homena azy, dia namono azy tany anefitra izy. Ary ankehitriny aoka hiseho ny ahalehibe ny herin'ny Tompo arak'ilay teninao hoe: mahari-po Jehova sady be famindrapo, mamela heloka sy fahatsoana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka, fa mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika. Mifona aminao aho, mamela ny heloko ty firenena ity araka ny halehibe ny famindraponao, sy araka ny namelanao ny heloko ty firenena ity hatrany Egipta ka mandraka ankehitriny. Dia hoy Jehova: efa navelako araka ny teninao izany. Kanefa raha velona koa aho ka ho feno ny voninahitry Jehova ny tany rehetra, ireo lehilahy rehetra ireo izay nahita ny voninahitro sy ny famantarako izay nataoko tany Egipta sy tany anefitra, nefa naka fanahy aho izao impolo izao ka tsy nihaino ny feko, dia tsy hahita mihitsy ny tany izay nianianako tamin'ny razany homena azy. Eny, izay rehetra namotsy fotsy aho dia samy tsy hahita izany. Fa ny amin'ny Kaleba mpanomboko kosa, satria fanahy hafa ny tao aminy, ka tanteraka tamin'ny fanarahana izy, dia hoentiko ho any amin'ny tany izay nalehany izy, ary ny zanany handova izany. Ary ny Amalekita sy ny Kananita no ponina eo amin'ny lohasaha, koa rahampitso dia miverena ianareo, ka mankanesa ny anefitra amin'ny lalana mankany amin'ny ranomasina mena. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao hoe: mandra-pahoviana no mbola handeferako amin'izao fiangonana ratsy mimonomonona amiko izao. Efa reko ny fimonomonona ny Zanak'Isiraely
izay monomonona ny amiko lazao aminy hoe raha velona koa ho Jehova dia araka izay nolazainareo teo anatrehako no hataoko aminareo. Ity amin'ity efitra ity no hiampatraparany fatinareo, ary ianareo rehetra izay voalamina araka ny nanisananareo dia ny hatramin'ny 20 taona no miakatra izay efa nimonomonona tamiko, dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany izay nananganako tanana hamponenana anareo afa-tsy Kaleba zanak'i Jefone sy Josoa zanak'i Nona. Fa ny zanakareo madinika kosa izay nolazainareo fa ho babo dia izy no hoentiko miditra, ary izy no ahalala ny tany izay nolavinareo. Fa ny aminareo dia hiampatrapatra amin'ity efitra ity ny fatinareo, ary ny zanakareo irenireny toy ny mpiandrondry aty anefitra 40 taona, ka hiarany vary ny fijangajanganareo mandra-pahafatinareo rehetra aty anefitra. Araka ny isan'ny andro 70 izay nisafonareo ny tany, ka ny andro ireo hosoloana taona iray no hitondranareo ny helokareo 40 taona, ka dia ho fantatrareo ny fahafoizako anareo. Izaho Jehova efa nilaza fa hataoko tokoa izany amin'izao fiangonana ratsy rehetra izao izay miangona hiodina amiko. Ety amin'ity efitra ity no ahalany ritra azy, ary ety no ahafatesany. Ary ny lehilahy izay nirahan'i Mosesy isafony tany dia izay niverina ka nampimonomonona ny fiangonana rehetra tamin'i Mosesy, satria nanao laza ratsy ny tany izy, dia maty ny arety mandringana teo anatrehan'i Jehova ireny lehilahy ny laza ratsy ny tany ireny. Fa Josoa zanak'i Nona sy Kaleba zanak'i Jefone kosa izay isan'ny lehilahy nandeha ny safiny tany dia velona ihany. Ndia nolazai Mosesy tamin'ny Zanak'Isiraely rehetra izany teny izany, ka dia nanjoretra tery ny olona. Ndia ny fo maraina koa izy ary niakatra tany an-tampony tendrombohitra ka nanao hoe indreto izahay hiakatra ho any amin'ny tany izay nolazain'i Jehova, fa efa nanota izahay. Dia hoy Mosesy, nahoana no mandika ny didin'i Jehova ianareo? Fa tsy ambinina izany. Aza miakatra fa tsy momba anareo Jehova, fa ndao ho resy eo anoloan'ny fahavalonareo ianareo. Fa ny Amalekita sy ny Kananita dia eo anoloanareo, ka ho lavon-tsabatra ianareo, satria niala tamin'ny fanarahana an'i Jehova nareo, dia tsy omba anareo izy. Kanjo sahasaha foana izy ka niakatra teo an-tampony tendrombohitra ihany, nefa Mosesy sy ny fiarany faneken'i Jehova tsy niala teo an-toby. Dia nidina ny Amalekita sy ny Kananita izay nonona teo amin'izany tendrombohitra izany, ka namely azy ary nanorotoro azy hatrany Horma.